Zay ny amin'ny vaovao iny fa nisy fiatraikany tany amin'ny sihatry ny fizahantany ny valanaretina peste nidina koa ny famandria-toerana eo amin'izany sihatra izany araka ny nambarany minisitry ny fizahantany efa misy anefa ireo fepetra noraisina ka tokony tsy anakana ny foroporopon'ny fizahantany velively ity valanaretina ity. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakodindramanga. Nidina 500 ny taam-pizahatany raha toka 100 kosa ny fizahantany ara-pandraharana hoy ny ministry ny fizahantany Andriamatora Ratsiraka. Nisy ny fiatraikany tamin'ny sehatry ny fizahantany tokoa ny valanaretina peste izay mianjady amin'ny firenena amin'izao fotoana zao. Any ka nidina ny tahan'ny famandria-toerana eo amin'ny izany sehatry ny fizahantany zany. Businessman de 15% de touristes. Misy annulation. Indrindra moa voakasika annulation anisan'ny ngeza moa Tamatave tam'le réunionnais zany satria misy plan avant la réunion makany Tomasina iny zany tena voakasika indrindra kely de kely dia nany annulation tena azo kotina marasantanana kely de kely any koa any amin'ny salle sasy zany tena misy toerana zany somary betsaka arakaraka le touriste andasany sy le toerana misy anazy fa azo lazaina zany tsy catastrophique ohatrany lazain'ny mpanao gazety any velany situation eto amintsika eto raha momba fizahantany resahana. Provinzay lazay ministry ny fizahantany zay ny fahatongavan'ireo samby lehibe heptatitra fizahantany amin'ireo seranatsamby malagasy toy any Nosbe, Diego, Tomasina, ny fikarakarana lahetsika foire international du tourisme ary ny Lemur Trophy izay ho tototsainany 3 hatramin'ny 10 novambra zao. Proviny fahatokisany mpizahatany any Madagasikara ihany koa ny fahafenon'ny fiaramanidina Air France sy Air Madagascar izay vao nitatitra vahiny omaly.